mix ny EP. Ikika be ho an'i Jesosy. Tiaka mabe ho an'i Jesosy. Mbola ao anatin'ny fiderana iantsika miroso ho amin'ny mpanandratantsika an'Andriamanitra. Mamerina kely ho an'ny hvkl ilay izy mianaka kely teto maly so dia mbo ao izy. Afaka miseho amin'ny mpiandraikitra. Izy mianaka isan'ny hvkl maly le zazakely tsy detsika ny ilany avarana rehetra na ny tanany na ny tongony. Fa rehefa tonga teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia nikasihan'i Jesosy ary velona ihany koa afaka netsika ny tanany afaka namindry izy. Heritaona zay zazay mbola tsy nandeha mihitsy fa omaly dia afaka nandeha soamantsara voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mbola mitoy isika amin'ny fideran'Andriamanitra isaorana ny fiangonana sy ny prala rehetra mbola miara mame voninahitra an'Andriamanitra. Jesosy sy fandresena androany ideran'Andriamanitra. Tiaka mampiantsika ho an'i Jesosy. Eya, faly miarabantsika tsiraray avy eto amin'ny vahoaka amin'ny Betafo. Mino fa andray ny anjaranao ianao raha tonga eto androany. Zay Jesosy fandresena moa dia faly miaraka miomibavaka mioraka mifankatia aminareo amin'ity fotoana androany ity. Dao tsika rokoraka mafy be ho an'ny tompo androany. Amen. Ihany tsara dao tsika araka hitsangany. Angatahako tsika rehetrarehetra mba hiary hitsangana androany satria andro fiderana lehibe ty famarana an'ity androany. Amen. Asivo rokoraka mafy be ho an'ny tompo androany. Dia mbola io rokoraka mafy be ho an'i Jesosy ianao Amen. Amen. Tsika ambara aminao hoe ny olona miorakoraka dia manambara fandreseny zany sa tsy ve? Raha misy olona mijery baolina teneniko aminao, tsy afaka niorakoraka mihitsy ny olona resy fa ny olona mpandresy foana ny afaka miorakoraka ho an'Andriamanitra. Amen. Amen. Teny olona kianakina hoe taranaka voafidin'ny tompo hoe ianao. Taranaka voafidin'i Jesosy hoe ianao oka ianao hifaly ho an'Andriamanitra androany. Atao ambony daholo ny tanantsika rehetrarehetra izy anankiroa. Dia apero le tia tanana mafy be ho an'i Jesosy ary. Aza ampidirina mihitsy ny tananao. Eo ihany. Eo miaraka misaosaoty miaraka aminay.
Andriamanitra rery ihany. Saotra tompoko. Misaotra ny Jesosy fanesena tao anatin'izay fiderana mahafan'izay faly venao sa tsy faly ao karanao iteka ho an'i Jesosy io rakoraka mahafan'i Jesosy ihany koa na azafady misy an'le mijoro vavolombelona le taratasy mpiandraikitra hoe azafady hoe tasambadika atsy rehefa avy eo ahitatsika hijorotsika vavolombelona ho an'i Jesosy mbola hoe vahoaka amin'ny Betafo sa tsy ao Ove tsy awe. Okay, ikika mabe ho an'i Jesosy are. Andrasantsika ny Rema ihany koa groupe de louange Andrema. Itolatsika eo anatin'izay fiderana zay miray fotsika miray saina miara manandratra an'ilay Jesosy Kristy tompo. Lay velona lay mikasika fiainan'olona maro teto amin'ity toeran'ity maliary mbola hikasika fiainan'olona maro eto amin'ity toeran'ity androany satria final n'androany dia raha final n'androany mody mibata kopy ianao tiaka mabe ho an'i Jesosy. Asitsika tia tanana mafy be ho an'i Jesosy e. Asitsika orakoraka mafy be ho an'i Tompo e. Faly miarahavatsika ny groupe de louange avy ao amin'ny église Rema de Madagasikara dia manolona ny fahasoavan'Andriamanitra sy fiadanan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ny raha taonay omeo solika ny solika ny afahan'ny tomobile mandeha ny solika ny afahan'ny groupe mandeha ny solika ny afahan'ny zavatra rehetra mandeha dia solika avy amin'ny fanahy masina nangatantsika ameno antsika mba ahafahantsika ho lasa lavitra ho tahiny tompontsika rehetra sy orakoraka mafy be. Timrehitra mamay vaza ye itenyan Jesosy. Timrehitra mamay vaza ye itenyan Jesosy.
Jesosy mila miomana ianao sao dia tara fa fotoana mety zao anlorana tena ho an'i Jesosy mba hitsinan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra sotra tompoko tia tanana mafitsika ho an'i Jesosy. Makasitraka ny fiangonana Remana ray anjara sy nanome voninahitra ny ray fo ray fitiavana ao amin'i Jesosy Kristy tompo azadiny ny afatra teo miomana ianao fa fotoana mahapety androany mahamety androany ny anomananao ny mandrakizay anao mba ho ao amin'ilay ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo kadina hafakely indray mety tsy mahazatra asika fa hideratsika an'Andriamanitra amin'ny fo amin'ny fitiavana ihany koa zalaky ny famoronana tiaka mahapetsika ho an'i Jesosy. Aiza le tanana ro an'i Jesosy. Koa izao no nambaran'ny fiderana nataony hiderazy nataony ianao hiderazy tsy manafaka ny fiderana tiany ianao hiderazy arak'izay namoronana ianao avy aiza ianao inona no hainao inona ny gadina mahazatra anao salegy klasika tsapika sakilalaka ny angalio zany anambara azy raha izahay dia nitorony ao am-ponay fiderana no hainay rima nomeny anay ka tonga antom-pisinay mba hainao fa misy afatra misy fitiavana tianay zaraina lay fitiavan'i Jesosy ny tantarainy lay nahatonga sy ianao andesy eto an-tany ary andova lanitra mandrakizay hip hop gadina iray maneho fahasahina ny aintsoentso ny filazana azy sady mametraka rima ataonay ho an'i Jesosy anehoanay fijoroana fahasahina hitory sy ilaza fahamarinana ametraka afatra mafonja sanatriana meloka fa ampandrosy ampijoro sika rehetra andova lanitra mitanjona ka izay nomeny anay ny zaranay Jesosy reny no derainy. Peace. Alléluia. Jia, aiza le tanana ro an'i Jesosy. Jia. Jia. Ai. Efa natsony tompo tsy anompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohaka eo apoditro ny tongotrony tompo efa natsony tompo tsy anompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohaka eo apoditro ny tongotrony tompo efa natsony tompo tsy anompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohaka eo apoditro ny tongotrony tompo efa natsony tompo tsy anompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohaka eo apoditro ny tongotrony tompo. Raha eo ny anaran'i Jesosy mandohalika eto anatrianao zay apetraka eto anatrianao zao fotoana zao ho voninahitry ny anaranao ireny ihany ny zavatra rehetra tsisy avy aminay Jesosy fa avy aminao. Halleluia. Dera mankalaza manome voninahitra anao zay. Ay, aiza daholo le tanana ary tonga dia kopakopaka amin'izay ary io aiza ohatr'izao jia jia efa natsony tompo tsy hanompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohaka eo apoditro ny tongotrony tompo efa natsony tompo tsy hanompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohaka eo apoditro ny tongotrony tompo jia fivoasapana fatsapana anatin'ny sokana lesy fakapana mandany tena sy no famoaka vokatry ny fana tsy ny ratsy fitako ny tantaraiko fa ny tsara omeny Jesosy ato anatiko atsaraiko ambarako androany fa Jesosy n'olo alaiko verina eo apoditro ny tongony any no atao tsaiko raha ny fantsakako no ataonao eo aloha anjarako ny ambondreto sisa mety mahasoa anolotra ny tenako mba tena ho fanatitra velona mba hanompo ambonahitra zay miatra mbola hanomeny foana sanandro na mbola mipitsakako masoandro na mbola mipitsakako masoandro efa natsony tompo tsy hanompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohaka eo apoditro ny tongotrony tompo aiza le tanane efa natsony tompo tsy hanompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohaka eo apoditro ny tongotrony tompo valy tamin'ny fahalovana fa sitrano vovoka olona tsapana velona sady manomboka niry miopaka ao amin'ny Kristy le votoka raha ihany ny ano azy fa izy talatry teny tonga novo izy manafaka ny gata manasady manova izy manafatsy satry tôly tonga pôly rehefa tapahoana taminy panenjika ny tory azy nanandrana ny amaminy mampanota rehefa hitany tolorany fitiavana jilatsainy fa tsasany dia tsabony kondratrany
Ondry mandeha marobe tsy vony very amin'ny afo be onyvenomeny fiainanandova paratisa be Kristy lovanay izy zao torinay sanganisy tsy maty tsony velona mandrakisay tsy amin'ny fahitany ty fa miorina amin'ny fana finoana ny andehanatsika fa tsy fahatsapana mandresy fakapana miady tsara Kristy mialo lalana tsika ao afara efa natsony tompo tsy anompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohatra eo apotsy ny tompo efa natsony tompo tsy anompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohatra eo apotsy ny tompo efa natsony tompo tsy anompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohatra eo apotsy ny tompo efa natsony tompo tsy anompo mba ho velona fa velona mba hanompo mikohatra eo sady mitsikitsiky fa tsy hoe tezitra be anao miteny an'izany e ty anao Jesosy hoe ao am' Jesosy ve anao hoe de tsy indray izy e zary ny tena ao a ndao ianaratsika ary ty hoe ao ve sa tsy ao e de valinareo hoe ao e ao e ao e averenary ao ve sa tsy ao e sady mitsikitsiky ao ve sa tsy ao e ao e ndao a aiza le teka ho an' Jesosy zay abobo zao ny tanatsika abobo ny tanana
andraisatsika ny mpanompon'Andriamanitra. Lotsika ika alleluia, tovy alleluia. Teneny akaikinao misy Andriamanitra ny fiainanao e. Fantatrao ve zany hoe misy Andriamanitra ny fiainanao? Misy an Jesosy satria olakolaka be man Jesosy e. Tovy alleluia. Tena mamety aminao dia atao hiaritsangana daholo. Atao hiaritsangana Betafo ho an Jesosy. Amen satsi amen. Dia sutiaka lamako dianao Jesosy lamako. 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 Avereno. Avereno. Atabar. Asura kula kaman Jesosy. Asa tiki terana de matom futika. Bisa mraya mateni la. Alléluia, satsi alléluia. Awas. Ai satsi ake. Ay 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 ay. Alléluia. Jesosy usama sipama. Doba paradisa. Jesosy usama. Sansu faz Teka. Oh, I saw teka. Oh, hallelujah. Hey, eu amo Jesosy. Jesosy usa tima balabaka. Jesus na zekulisa, falando de paradisa. Jesosy usa já se faz vacinas aí a parte de ouro. Rutina, escaleta. Jesosy nasce, Jesosy vai. Jesosy nasce, que chame para ver. Jesosy nasce, Jesosy vai. Jesosy nasce. Jesosy usa se as faz vazinas aí a papo no design. Assim só Jesosy usa se o filho estava no a nota decidir. Isso chupa né. Jesosy usa se as faz vazinas aí a papo no design. Jesosy nasce.
Pull salama. Sigare tanani nane san salama. 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 Yara kama Jesus. Don't forget. Ana Jesus enough. 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 Ay 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 ay. Oh. Hey hey. Hallelujah! Oh, pesa chawe! Hallelujah! Woo! Andai sa tsiga pon punya tia kama fon Jesosy! Yay! Dosi kita akan maaf salawan Jesosy. Mas utur na veto. Amin'ny fifaliana ry vahoaka amin'ny Betafo sy isika rehetra izay nasaina avy amin'ny tanàna manodidina mifampiarahaba amin'ny anaran'ny tompontsika ny amin'ny fataterahana izay 3 andro niarahana teto nanomboka tamin'ny zoma omaly sabotsy ary farana antsika androany ndao tsika iteka mafy tsara ho an'i Jesosy ny amin'izao final zao Alleluia. Ny tompo dia mampianatra antsika hisaotra azy amin'izay rehetra nataony ary anatin'izay ihany koa dia ho tanterahantsika ihany koa ny anjara fisaorana ho an'ireo rehetra izay niara-niasa niara-nikarakara tamin'isika natanteraka an'izao fotoana sarobidy avy amin'ny tompo ho asoanao ho an'ny tanàna sy ny faritra manodidina. Voalohany dia isaoran'Andriamanitra ny ahafantateran'ny fotoana ndao tsika iteka mafy tsara ho an'i Jesosy raha tsy noho izy raha tsy noho ny aminy sy ny fitiavany dia tsy afaka nivory teto tsika menakavy handray fampaherezana handray teny ary handray zava-tsoa avy aminy. Manarak'izay dia mankasitraka ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky dia ny be ny tanàna ny Betafo izay nanome ny fahazahon-dalana ahafahana nateraka ny hetsika, nanome ny toerana, nanome ny fafana mba ho tapaka ny arabe isy ifantohan'ny olona izay tonga eto, nanome ny fahazahon-dalana nanaovana ny fitetezana ny tanàna sy ny fokotana nandritra ny 10 andro dia tsika iteka mafy tsara ho an'i Jesosy. Ankasitrahany ihany koa ny be ny tanàna mivady avy ao Anjazafotsy izay napetrano sotra tompoko. Tiaka mafitsika ao an-tompo isaoran'Andriamanitra ihany koa ny mpiara-miasa avy ao amin'ny polisy nasionala izay nandray an-tanana ihany koa ny fitandrona ny fandriampahalemana na ny alina na ny atoandro miaraka tamin'ny fiara-miasa amin'ny polisy communal. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy Isaorantsika n'Andriamanitra ihany koa ny sœur Cénacle izay nampetrano ny mpiara-manao ny tafika masina. Tiaka mafitsika ho an'ny tompo. Tsy adino ao anatin'izany ihany koa ireo fiangonana mpiara-miasa rehetra eto Betafo izay nanokatra amin'ny fony, nanokatra ny vavahady mba ahafahana miaraka eto, nandefa ny mpino, nandray anjara tamin'ny anima artista, ny vavaka, nanao ny fomba rehetra arak'izay azony atao ihany koa mba tanteraka izao fotoana izao ao anatin'izany ny Assemblée de Dieu, ny Rema de Madagascar, Jesosy fandresena, Refia, FPHM, ndao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Sotra betsaka tompoko. Ny mpiara-miasa amin'ny hainao manjery dia ny radio mpiara-miasa feon'ny firaisakina radio na ny FFR. Sotra betsaka tompoko. Tiaka mafy tsika ho an'i Jesosy tamin'ny alalan'izany radio zany koa nafahatsika nampepita ny fanasana ho an'ireo namantsika be dia be avy lavitra. Isaorana tompo ihany koa ny lycée Betafo, tiaka mafy tsika ho an'ny tompo ireo mpifanolo-bodorindrina rehetra amin'izao toerana izao ireo olona manodidina izay nanome malalaka ny fahafahantsika miara-mivavaka eto ndao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy.
ao anatin'izany akio dia ararotona anatin'izao fahafahantsika mamarina miaraka ny 3 andro Rallye miracle miaraka amin'ny Jesosy zao a. Ireo mpiara-miasa rehetra avy ato anatiny a natateraka ny fatongavana eto. Tahaka ny madame Mamsoa avy any Tana izay nanome ny chapiteau sy ny fiara nanaovana ny tamtam fitetezana fokotany. Tiaka mafitsika ao an Jesosy a. Zokorado a mivady a izay isany nanome ankiu ny fitaovana fanamafisam-peo. Tiaka mafitsika ao an tompo a. Ny ekipa vidéo rehetra izay ahafahan'izao zavatra hitantsika mivantan'izao mandeha maneran-tany a ho an'ireo olona izay mangetaeta naiza toerana misy azy a. Dao tsika tiaka mafy tsara ao an tompo a. Ny ekipa teknika izay matateraka ny fahafahan'izany feo zany ho tonga eny aminao a. Dao tsika tiaka mafy ho an Jesosy. Ao anatin'izany ankiu isaorana ny hvkl-mission a izay nanomana hatramin'ny voalohany fatateran'izao fotoana izao a. Dao tsika tiaka mafy tsara ao an tompo. Ao ihany koa ireo solotena ny hvkl avy any Majunga sy ny solotena hvkl avy etsy Tsirony Mandidy. Tiaka mafitsika ao an Jesosy. Ho tanisaika eto ihany koa ireo sampana velona rehetra anivony asa fanompona zay a manatanteraka ny fanompony atanteraka an'izao fotoana izao a. Ao anatin'izany ny ekipa mpikarakara sakafo a cantine izay raha tsy eo zareo dia nona be daholo zay a miatrika an'ity fanompona miaraka aminareo ty fa manao ny asany izy a. Ny ambassadeur mahomby a mba mitiaka mafy ny ambassadeur mahomby reny a. Ny Ili Wanjuda, ny chorégraphie pandi, eza kore, ny musicien, reo pasteur sa BDB mba manangatana zay pasteur rehetra mba manatrika eto azafady a. Tany tompo daholo pasteur a. Ny pakasary zay efa voatonona teo fa mba hoe a tsy afaka mioraka be zareo satria mitazona caméra daholo a. Tsy adino anatin'izany ankiu ireo mpamily sy mpikarakara momba ny transport a. Tainy Jesosy dao tsika rehetra. Ny tompo amaly fitiny ary ao anatin'izany a dia misaotra anao. Misaotra antsika tsiraray avy izay namaly ny antso a satria ty fotoana ity dia ho anao. Dao tsika tehaka ho anao. Amen. Ambary etona ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa mifarana an'io a ny hetsika Rallye miracle miaraka amin'ny Jesosy izay natombotsika afaka maly a toizy nomaly ary mifarana androany. Noho izany a dia tononony ankiu fa ireo karazana fampahoriana mety misy eo amin'ny fiainanao a dia mifarana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana adi-tsaina rehetra izay tsy vita naizanaiza tsy vita nizanizy tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa fitain'i Jesosy zany a androany ariva. Ireo aretina rehetra izay tsy vita amin'ny fanafody ovahana tsy vita ny saina maolona tahaka an'le efa hitantsika rehetra'izay 2 andro zay. Eto Jesosy mahavita ny zavatra rehetra. Dikan'izay tsy misy marary modomainy zany eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ary hiteka sy nakoraka mafy be ho an Jesosy a. Tany tompo daholo. Datatsika mafy niteka ho an Jesosy le mendrika indrindra le nanolotra ny aino famonjenatsika rehetra. Alleluia. Mahagaga ny Andriamanitsika. Alleluia. Amin'ity fotoana anankiray ity dia ndaontsika hiaraka hiaino anatin'izany fahagagan Jesosy zany amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lanitra tsy avy ny orana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ho an'izay mino an'izany mitiafa mafy be ho an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Andriamanitra e mahagaga. Andiama nitra e mahagaga ny zavatra nataony tananao ny kintana sy kotrokoranandro ampiseo anao ampiseo anao dao veritsika ary Andriamanitra e mahagaga. Andiama nitra e mahagaga asandrato mitanao tenany Andriamanitra mahagaga ianao en Jesosy a tsy misy zavatra tsy hainao atao sao rehetra zao manaiky rehefa eo ianao Jesosy a ny kintana sy kotrokoranandro ampiseo anao ny herinao Vale
Tsika rehetra iaraka izany mideranao. Mehoazy ny voninahitra fa izy ny mendrika an'izany. Andriamanitro eny lehibe Jesosy androany. Anao Andriamanitra ny anovany fona tsiraray avy. Fantatray Tompo fa ny fahamoram-panahinao Andriamanitra no afaka mitondra anay ho amin'ny fibebahana. Ny fahafantaranay anao Andriamanitra no mahatonga anay ho toritory foka hiazakazaka handohalika eo anatrehanao Jesosy. Mitenena indray Jesosy androany. Tefeo izahay Jesosy. Kasio ny tsiraray avy Andriamanitra. Ninona antony niangany tany an-trano Andriamanitra dia aoko ty toerana ty ho toerana feno fiovam-po Jesosy. Ny amin'ny fanarahandianao androany Jesosy, aoka anao azo aina sy azo toerana eo amin'ny atsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Usava de chame que
Marina aminao zany iry zany aoka iorakoraka mafy any Jesosy. Alleluia. Tia ampatsiaro anao androany hoe tsika sendrasendra no mbola antony havelomanao androany. Matotsika rehetrarehetra hoe mbola tonga eto ohatran'izao. Tsy hoe ianao no mitandrina be na vokatry ny herinao sy ny tanjakao fa Andriamanitra mbola miazona ny aintsika tsirairay avy. Mety nandeha teny an-dalana teny ianao raha tsy nisy ny fiarovana anao tsy velonay ohatr'izao tsika tsy tonga eto amin'ity toerana ity fa isaorany Jesosy mbola niazona antsika tsirairay avy. Alleluia. Fa soavany matozay atsika. Iza mo iza mihoatra ny amin'ny falipiazanao zao le tsy mendrika anao
ny androko sisa izao sy izay arako aminao dia mbola famindraponao fa raha izao no toy izao fa raha izao no toy izao tsy misy avy amiko tsisy avy amiko fa avy aminao tsika le tsinotsinona izao le tsinotsinona le tao andavaky ny liona le tao andavaky ny liona efa natsanganao ozanaka mba tsika iaraka nofahofantananao an Jesosy andro mifanofahofanana tanana dia manaiky ianao fa resiny Jesosy alleluia miandroko sisa izao sy izay arako aminao dia mbola famindraponao izano toanao fa tsisy azo arina aminao miaiky ny falibiazanao Jesosy fa raha izao no toy izao tsy misy aviao tsisy avy amiko fa avy aminao zao le tsinotsinona zao le tsinotsinona andavaky efa natsanganao ozanaka fa raha izao Jesosy fa raha izao no toy izao tsy misy tsisy avy amiko fa avy aminao zao le tsinotsinona zao le tsinotsinona le tao andavaky ny liona efa natsanganao ozanaka fa natsanganao efa natsanganao ozanaka Jesosy efa natsanganao fa raha izao no toy izao Jesosy tsisy avy amiko fa avy aminao zao le tsinotsinona le tao andavaky ny liona efa natsanganao ozanaka raha hitanao omeny Jesosy tongotra omeny Jesosy tanana omeny Jesosy maso omeny Jesosy fahasalamana ataovy ampanimpoy an Jesosy zany rehetrarehetra zany raha omeny maso ianao aiza vela hijerena zava-pony faoka anaovana sitrapon'Andriamanitra amakio baiboly hijerevo zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra nomenao vavy nomen'Andriamanitra vavy ianao aiza hitenitenenana foana fa hiteneno zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ampanimpoy an Jesosy no momba antsika rehetrarehetra alleluia ny antony havelomantsika dia Jesosy rery ihany alleluia ianao Jesosy no antony irahanay toy izao ny antony havelomanay dia ianao Jesosy ianao rery ihany tsy misy afa-tsy ianao Jesosy ary tsy misy omemboninahitra eto afa-tsy ny anaranao rery ihany alleluia
masoko no ibanzinanao nisufiko no andrenesako ireo teninao ny oroko fofonaina avy aminao ny vavako iterako anao asandratotana itanako no anandratako anao nisaiko no isaitsainako ny falim-piazanao tompo ianao no antony velomako tompo ianao no natozao no arinao itovy endrika aminao tsika rehetra tompo ianao no antony velomako tompo ianao no natozao arinao no arinao itovy endrika aminao tompo ianao tompo ianao antony velomako tompo ianao no natozao no arinao itovy endrika aminao tompo ianao no antony velomako haleluia ianao no natozao Jesus no arinao itovy endrika aminao no arinao itovy endrika aminao arinao zay no arinao itovy endrika aminao haleluia haleluia tompo ianao no antony velomako tompo ianao no natozao no arinao itovy endrika aminao aleluia Alléluia. Alléluia. Zay faly rehetra tafita soa anatin'ity finale mahafinaritra ty tiako izy ty tanana siorakoraka mafy be eo amin'ny mpanjaka tsika rehetra ioraka hoe velona Jesosy avereny fandroany velona Jesosy androany ariva niza tonga eto teteny amin'ity teny fahamarinany ty ho anao ahako nananao programme ohatra ninona ary anao dia tsy tonga teto mihitsy
ratsy ny fanahy masina no nitarika anao ho tonga eto. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy afaka manantona raha tsy efa nitao fanahiny raiky ozy izy Jesosy izay any an-danitra. Noho izany te hiteny aminao fa matoa nitarika anao eto ny fanahy masina, tsy hijerijery fotsiny ianao izy. Matoa nitariany ianao dia manan-javatra vonona ho anao Andriamanitra. Voalohany, te hiteny aminao any reto menu reto ny menu misy eto androany. Misy famelan-keloka vonona ho anao eto raha mibebaka marina ianao. Halleluja! Misy famelan-keloka vonona ho anao eto raha vonona tena hibebaka ny fonao manontolo ianao. Amin'ny ty takarivo ty ihany koa, misy menu be dia be. Ohatranay zao rehefa mandeha amin'ny lalana iny dia zao misy hôtel kely sy restaurant kely gasy reny. Dia zao tsy misy afa-tsy saosisiny ao sy tsaramaso na enomboritra fotsiny. Ianao te hihinana zavatra hafa fa tsy afaka manoatra satria izay ny misy ao. Noho izany raha nao ianao dia tsy maintsy mihinana ny zavatra tsy tianao azy. Fa ao amin'ny Jesosy tsy izay. Ao amin'ny Jesosy anao eo amin'ny latabatra fa mifonao fotsiny mila misokatra. Noho izany misy fanasitranana ho anao androany hariva. Misy fanafahana ho anao androany hariva. Misy famonjena ho anao androany hariva. Misy ndrehitra ho anao androany hariva. Raha ianao izay olo izay, tiako ianao iorakonaka mafika ho an'Andriamanitra. Halleluja! Vonona Jesosy, raha vonona ianao, misy vonona ve androany? Anomboka ny centre, anomboka ny centre, ary rehefa fantatra melony resultat, raraka milina indray devoly androany mikobana ny ratony fatafavoaka ny zanak'Andriamanitra. Halleluja! Anisaky ny final, eno ty famarinany ty, tsy maintsy misy mibatakopy. Hatramin'izay aloha ny zavatra hitako. Zay rehetra ny andandran Jesosy ka sendra azy ao anaty Baiboly, mibatakopy mody foana. Be dia be ny karazany ao anaty Baiboly ao fa zao tadidio zay tena niorina marina tamin'i Jesosy dia tsisy nahazo ny anjara ary na ray tenenao akaikinao mitondra ny anjaranao mody ianao androany hoe. Ataovy amponoana tsara mitondra ny anjaranao mody ianao androany. Ninninny hoe tanao ninninna ny zavatra rehetra hoe ain'Andriamanitra atao. Misy olona afaka nino an'izany ve androany hariva e? Aoka izy te tanana mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja! Saotra Jesosy zao ny fotoana hanambarana amin'ny famarinany teninao indray. Miasa mahery eto amin'ity toerana ity asehoy ny voninahitra ao. Aoka ny tsanay avy tena iona aminao marina. Ny mpanota hiala amin'ny faharatsiny afoy ny lalan-dratsiny. Ny olona tsy mendrika hitodika angetaita fiombonana aminao anafiainam-pahamendrehana. Azy zay rehetra vary indrina averinao amin'ny loniny. Zay nienjera atsanganao Andriamanitra. Fa raha mbola isan'ny velona izy dia mbola misy antenainany aminy. Zay mandreny teninao dia handray fiainan'Andriamanitra. Mitenena fa miainanao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity an-tanana mafy eo any Tompo miangavy ianao ahazo toerana. Halleluja. Wow! Avereny hoe tsara Andriamanitra. Teneny hoe tsara ho fiainako izy. Dia tsara ho fiainanao ihany koa. Amen. Androany dia resaka kely amintsika indray mikasika momba ny fionana marina amin'i Jesosy. Ny olona tena niona tamin'i Jesosy ka nahita azy dia tsy possible zany olona zany tsy hiova ny momba azy ray manontolo. Raisony lioka toko fafito hoe ny 9:1 ka hatramin'ny 9:7. Lioka toko fafito 1:1 ka hatramin'ny 7:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nakany tanàna atao hoe Naina. Ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mbita eo akaiky ny vavahadin'ny tanàna izy, dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanaka lahy tokany reniny, sady himpitondra tena raha vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary noho nahita ny raha vehivavy ny tompo, dia honena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanantona izy ka nanendry ny trano vorony, dia nijanona izay nilanja, ary hoy Jesosy, zatovo,
hoy izao aminao miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin'ny reniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalazan'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika. Ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. Dia ny ely teny jody rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Amen. Amen. Zao anao ohatry ny tantara kely dia tiako anaraka nareo ny hoe fiainan'ny olombelona eto ambonin'ny tany miona amin'ilay fiainam-baovao avy amin'i Jesosy. Tia misy vavahady anankiray atao hoe Naina. Ataontsika ohatra n'io vavahadin'ny commissaire de police ny district de Betafo. Ohatra n'io ilay vavahady fa ara-panahy eto amintsika ilay vavahady. Ataovy amenna moa. Dia zao ny zavatra nitranga. Nisy ramatoa anankiray tena trapahoriana. Satria nanambady io ramatoa io dia niteraka latokana. Tsy nananjanaka afa-tsy tokana io vehivavy io. Ary tamin'ny fotoana anankiray io dia maty indray ilay latokana. Tena ory be ny fony. Dia nisy vahoaka betsaka niaraka taminy izy ny soratra masina. Andehandevina andrazazalahy. Dia zao ny zavatra misy. Io tanàna tao hoe Naina io dia misy vavahady lehibe. Ary ny fandevenina dia tsy ao an-tanàna fa tsy maintsy mivoaka ny tanàna. Eny an-dalana andehandevina an'ilay zanany latokana ilay ramatoa miaraka amin'ny olona be dia be. Tena ory loatra ilay ramatoa. Tena mijaly loatra ilay ramatoa. Tena tsy hitantsony izay siny ny fiainany. Mitamberina ao an-tsainy ny fifaliany tamin'ny nanaovana mariazy azy. Tamberina tao an-tsainy ny fotoana voalohany niterahany zanany latokana izay ho alevina. Ary tao anatin'ny famaranana ny fiainany izay tena tsy hitantsony izay ianao hoe aiza no ale. Aoriany fotoana andevenana ny zanany latokana. Tena mavesatra tao am-ponja ny alahelo izany. Hoy izy ny Baiboly, vahoaka betsaka ny nanaraka azy andehandevina ny zanany. Ao anatin'io indray anefany, etsekilany, misy ny mpiaradia amin'i Jesosy sy ny mpianany. Vahoaka be ny nanaraka an'i Jesosy sy ny mpianany. Vahoaka be koa. Dia zao ny zavatra nisy. Tafahoana teo am-bavahady ny fiainana sy fahafatesana. Inona ny zavatra nitrango izy ianao? Le ramatoa nitomany. Fa Jesosy tonga dia niteny taminy, tsy tonga dia nanangana ny zanany tamin'ny maty izy nanteny hoe za mahay manangana ny zanakao. Fa inona nataon'i Jesosy voalohany? Nataon'i Jesosy voalohany nampitsahatra ny ranomasony le ramatoa. Ozy izy. Aza mitomany ianao. Dia ozy izy le vehivavy anakapo. Ahoana moa tsy tomaniko amin'izao? Fa nga ianao afaka merina ny ainjanako. Sa inona ny zavatra tiana holazaina? Ohatra ny tsy lojika. Zay nieny rehetrarehetra teo dia miteny fantatsika tsara fa rehefa misy alahelo dia matetika tsika miteny hoe avelao izy hitomany mba hamoaka ny ao am-pony. Fa zao tsy fomban'olona le izy. Fa ozy izy Jesosy, aza mitomany. Inona ny dikany hoe aza mitomany? Aza mitomany fa eto tsy zava-mahagaga zay tsy haiko atao. Zany namorona ny olona ary eo an-tanako ny fiainan'ny olona. Noho izany amin'ny fotoana eo anamiko milamina ny zavatra rehetra. Jesosy tsy nanazava tamin'ilay ramatoa ny antony nahatonga azy ny teny hoe mitsara aza mitomany. Fa Jesosy tia hitan'ilay ramatoa tsy mitomany ao anaty fahoriana. Mbola ao anaty fahoriana. Ozy Jesosy, mitsara ianao aza mitomany nefa izy mbola ao anaty fahoriana. Te hiteny aminao amin'ny takarivo ity. Mitsara aza mitomany na mbola mafy aza manjoanao amin'izao fotoana itenenako izao. Fa ny zavatra azoko antoka dia izao. Rehefa niditra tamin'ny fiainana ka mifandona tamin'ny fahafatesana, nandresy ny fiainana ary diso adresy ny fahafatesana satria niona tamin'i Jesosy io fianakaviana io. Ahoana mipetraka ilay izy? Lay maty dia zanaka vavy tokany reniny. Zanaka lahy tokany reniny azafady. Lay maty dia zanaka lahy tokany reniny. Ary lay hiditra amin'ny vavahady dia zanaka lahy tokany rainy izay any an-danitra. Le lahy tokany reniny maty dia maneho atsika zanak'olombelona miaina ny fahoriana vokatry ny fahotana mandova fahafatesana. Le lahy tokany rainy izay any an-danitra atao hoe Jesosy Kristy dia izy
lay fiainan'Andriamanitra hita maso teto ambony tany tonga hamonjy ny olona. Jesosy Kristy ry havana dia efa nandresy ny hery ny fahafatesana. Ary tamin'ny fotoana nahatety ambony tany azy dia efa naseho ny ariary ny hery sy ny fahefan'ny anarany ary ny voninahiny sy ny fahatsarany amin'ny mahazanak'Andriamanitra velona azy sy amin'ny Andriamanitra tonga nofo azy. Zao ny fisehoan'ilay izy. Manaraka tsara avy ianareo ataonareo tsara ny tananareo. Ifandona Iona ny zanaka lahy tokany reniny izay ho alevina sy ny zanaka lahy tokany raitsika izay ny an-danitra hitondra fiainana. Rehefa niditra teo amin'ny vavahadin'ny aina dia zao ny zavatra nitranga. Ozy izy Jesosy, aza mitomany. Rehefa tsy nitomany ilay ramatoa, vao nanendry ny trano vorona na ny vatapaty Jesosy. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Andriamanitra tsy mihetsika raha toa mbola donto ny fahoriana ny fonao fa tsy manome voninahitra azy ny ao anatinao. Rehefa manome voninahitra azy ny ao anatinao, ny finoana tsy maniraka an'Andriamanitra anao zavatra, fa ny finoana mampitsahatra ny ao anatinao ampitsangana an'Andriamanitra anao zavatra. Noho izany, ny teny izay toriko aminao dia hitondra fiadanana ao anatinao tahaka ilay nolazainy Jesosy hoe aza mitomany, minoy ianao fa eto Jesosy avy any Nazareta. Na tsy hitany masosika azy izy dia miaraka amintsika eto izy. Fantany loatra ny manjoanao. Hitany Jesosy le ramatoa, hitany tompony alahelo io vehivavy io, fantatry Jesosy ny fahoriana io vehivavy io, fantatry Jesosy ny nanjoany io vehivavy io. Teo izy Jesosy, misy olona any ambavadiny nainany hivoaka andevina mafy loatra ny manjo azy fa tonga hamonjy azy. Ohatr'izay koropony Betafo, hitan'Andriamanitra ny alahelonao, fantatr'Andriamanitra ny fahorianao. Izy mahalala mihoatra anao noho ny fahalalanao ny tenanao, fa nanisany volondohanao aza dia voaisany avokoa. Noho izany, malahelo anao Jesosy, tia anao Jesosy, te hamonjy anao Jesosy, miverena amin'ny Jesosy ianao. Tsy maharety ao an'Andriamanitra. Tsy maharety ao an'Andriamanitra. Halleluja. Inona ny angatan'Andriamanitra amin'ny olona? Zavatra anankiray ny angatan'Andriamanitra amin'ny olona. Fony vao nitorotoronina tao amboaka ny olona, tsy ny lohan'ny olona no forona voalohany, fa ny fony. Atody kely ny tempotempo. Fony ny foronon'Andriamanitra voalohany. Zay ny foroniny voalohany manandanja indrindra amin'Andriamanitra. Satria avy ao amin'ny fony fiainana. Dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa nandray safidy ny olona, rehefa nandray safidy ny olona aka ny fiainany, dia tsy nanam-pahefana teo amin'ny fon'ny olona tsony Andriamanitra, fa ny olona no mitondra amin'ny fony. Hainao ity, ny zavatra noforoninao anao sa tsy anao? Ny zavatra noforoninao anao sa tsy anao? Fanananao sa tsy fanananao? Nareo ny amaly. Avereny fananany sa tsy fananany? Fa zao na fananany azy dia tonga mpangataka izy. Inona ny tenen'ny tompo amin'ny boky Noabolana? Anaka, atolory amin'ny fonao, lasa mpangataka Andriamanitra na tompony zavatra rehetra azy. Satria izay zavatra efa nomeny ianao, antsafidy ka ndraisinao, dia tsy fananany intsony fihefanao. Noho izany manasafidy ny olona ny hanolotra ny fono an'Andriamanitra na tsy hanolotra ny fono an'Andriamanitra. Fa amin'ny takarivo ity, omeko anao ny fahafahana misokatra, ahatonga anao afaka hanokatra ny fonao ho an'Andriamanitra tanteraka. Tiako fantatrao ty fahamarinana ity. Jesosy Kristy dia misaina ny anangana anao. Raha misy mahalala anao mihoatra noho ny fahalalanao ny tenanao, eny izay tsy mbola fantatrao momba anao aza dia efa fantany avokoa. Jesosy rery mahafantatra an'izany. Ozy Jesosy, nanisany volondohanao arahony dia voaisany. Ny anao zao lanitsana tamin'ny maraina tsy fantatrao akory. Fa zao, hitan'Andriamanitra mihoatra ny momba anao noho ny fahalalanao ny tenanao. Androany arivo, mahaiza manokatra ny fonao manankina amin'ny tanteraka ny zavatra rehetra dia manana fitsarana. Ozy izy Jesosy tamin'ny Tomasy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia ozy izy mpianatra tamin'ny Tomasy. Vory zareo dia teo, nahita ny tompo izay taorian'ny fitsanganany. Dia ozy izy Tomasy, za tsy mino an'izany raha tsy mahita. Dia tonga Jesosy avy any, teo anivony, teo Tomasy tamin'izay. Ozy amin'izay Tomasy niazakazaka, tompoko sy Andriamanitra. Dia ozy Jesosy, satria nahita ianao dia nino. Fa sambatra ry zareo Betafo, entoroteny arivariva tsy nahita na nefa mino. Misy karazana fahasambarana. Tsy omen'Andriamanitra ho an'ny olona nahita azy, fa ho an'ny olona tsy nahita azy satria fanahy izy nefa mino azy.
ka androany hoetsehan'Andriamanitra io hery ny fahasambarana io akasika ny fiainanao. Dikan'izay Andriamanitra tsy mampanantena zavatra tsy hainy, ary Andriamanitra tsy manatanteraka zavatra tsy vitany. Ny zavatra tsy hain'Andriamanitra zavatra raha ihany, mandangy, mangalatra, mandangy tsy hain'Andriamanitra satria izy fahamarinana. No zany rehefa manaiky ianao nanokatra ny fonao tsy apetsaram-belatsy hoe ratsy Jesosy io. Jesosy eny tsy tonga teto tany satria mety ny nataonao fa io tsy mety nataonao io mihitsy ny natongavany mba hisy amonjeny ianao. Tsy ilaina ny famonjena raha tsy misy fahaverezana, tsy ilaina fanasitranana raha tsy misy aretina, tsy ilaina na mazava raha tsy misy aizina, tsy ilaina fananganana raha tsy misy fahafatesana. Noho izany tonga mitanjo ny rino ny filazantsara no any arivo, fa mifavoazanao mihitsy no karakaraina raha miverina ianao ka manankenokatra mifonao an'Andriamanitra. Zay tsy mety rehetra eo réparable zany, azo atao. Tsy mahare orakoraka ao an'Andriamanitra, tsy mahare orakoraka ao an'Andriamanitra. Firy ny tena tian'i Jesosy androany atsangana ny tanan'izay tian'i Jesosy. Halleluja. Reny tanana mitsangandrena raha tena tian'i Jesosy ianao dia ho sisy ny tenin'Andriamanitra izay mbola tsy hitany maso na ndrenesi ny sofina na niditra tao am-po niza nizy nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Misy zavatra mbola tsy hita teto an-tany, tsy re niza nizy na niditra tao am-po niza nizy, fa hitranga eto androany raha marina le tanana mitsangana hoe tena tian'Andriamanitra ianao. Te hafa mafy eo an'Andriamanitra, te hafa mafy eo an'Andriamanitra. Rehefa niona ny zanaka lahy tokan'ny olona sy ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra teo am-bavadin'ny naina, dia tonga ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra nanendry ny tranovorona sy ny vatapaty. Jesosy sy ny teny hoe mitsangana ao kovelona fa ozy izy Jesosy mahagaga be ny zavatra nyteneniny miarena. Hitanao, ianao rehefa mahita problème dia agravenao le izy. Ozy ianao hoe zao ny zavatra tsy mety, mafy be le olana, mafy be le zavatra mitsanga, fa amin'Andriamanitra zay mafy aminao tsotra aminy. Ozy izy Jesosy hoe renoko be fotsiny izy natory fa lo foazina. Dia inona ny zavatra nitsanga? Mandiso anjara voatendry ny tsy finoana be dia be ny fionanao amin'ny Jesosy ndre mandeha. Inona ny zavatra misy? Efa tsy nanam-panatenana intsony ny reniny hoe ho velona ny zanany matoa andeha ho alevina. Inona ny zavatra mitranga rehefa nandeha ho alevina? Efa nangadina ny lava-pasana mba andevenana sy antriana ny razana. Fa zao ny zavatra mitranga, enoy tsara. Le vatapaty nitendrena nijanona le olona ozy izy teo ny vakina, nijanona le olona nitendrena le vatapaty dia niarina ny maty. Rehefa niarina ny maty dia lasa seza le vata. Mba azonareo ve ny zavatra mitranga? Rehefa niarina le maty teo ampandanjana, mandanjo ohatr'izao mandanja le olona faty andeha ho alevina. Tendreny Jesosy le vatapaty, niarina ny maty dia mipetraka. Dia rehefa mipetraka le maty, dikan'izay tsy vatapaty tsony io fa lasa trôna na seza fiandrianana. Dia tretinareo le olona andeha ho alevina ny lasa ohatry ny mpanjaka ny lanjaina hitan'ny olona maso rehefa niona tamin'ny zanak'Andriamanitra. Eno le izy mety misy endriky ny fahafatesana tiany Satana andevenana anao, fa tiky no milaza aminao androany arivo fa miona mpanjaka sy tompontompo ianao, ary ho dison'Andriamanitra adresy ny programa mpandringanana anao satria ny anjara voatendry ny le lavaka nangadiana. Dia zao zay nandavaka azy ihany tsy maintsy manozotra azy fa manimba tanàna. Mialatsiny fa le angady nangadiana ny le lavaka ihany lasa nanotofana ny le lavaka. Mahita androany fa reo programa mpandevenana, reo programa mpanitiana anao tsy ho tanteraka amin'ny anjara voatendry amin'ny takarivo ty, zay nangady azy ihany nanototra azy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Diso adresy ny fahafatesana satria niona tamin'ny zanak'Andriamanitra, niona tamin'ny zanak'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra mahavariana. Jesosy zay zavatra ratsy ionany. Ohatra, maninona ny olona no mitsoka rehefa misy olona vony Covid satria tsy te hifindrany le Covid. Ohatr'izay koa le abokana. Tamin'ny vanim-potoana ny abokana rety mifindra. Rehefa miona amin'ny Jesosy, dia zao izy mikasika boka fa tsy miboka, tsy mitsoka boka izy ohatran'ny olona hoe ino torana vato dia mitsoka satria sao mamindra. Fa ny Jesosy contamination positif, zany hoe zavatra tsara indray ny lasa mandresy an'le ratsy. Raha tokony ho boka izy satria mikasika boka mahavariana, fa le boka indray ny lasa sitrana rehefa nikasihany. Noho izany mialatsiny androany fa zay ho kasihan'Andriamanitra rehetra dia hifindrany fahatsarany daholo, hifindrany fahatsarany daholo. Halleluja. Na maty ary lasa misy fiainana,
Ary izy rehefa miteny hoe miarena dia tsy maintsy mandray azy na mifahafatesana azy. Androany hariva tsy izy commande eto Betafo ambony no fahefan'i Jesosy avy any Nazareta. Noho izany izay tenenin Jesosy hoe gauche de gauche, droite de droite, ny tontolo ara-panahy mangorory eo anateny, velona mpanjakanao. Halleluja! Velona Jesosy. Mahery ny filazantsara. Ny fanjakana misy ianao dia fanjakana tsy azo ampiororona. Fanjakana mandresy hery ny fahafatesana. Tsy zavatra tafatoetra eo amin'ny fanatrehany ka tsy miova. Aiza na nanarona ny tany fa rehefa ny teny Andriamanitra misy mazava ny ova ny zavatra rehetra. Ninona zany tranga tsy misy endrika rehetra raha vao miteny fotsiny Andriamanitra dia mety ilay izy. Ka androany hariva miomana fa mety ny zavatra. Mety ny zavatra. Mety ny zavatra. Izy aloha mino fa mety ny zavatra rehetra androany. Fa tsara hoe tanan'izay mino fa mety ny zavatra rehetra. Dia ahafantarana mafy beo an'Andriamanitra. Dia ahafantarana mafy beo an'Andriamanitra. Aza mitomany ianao fa rehefa tsy mitomany le ramatoa dia nikasika azy Jesosy. Averiko, rehefa tsy mitomany le ramatoa dia naninona? Nikasika azy Jesosy. Misy zavatra mitady iverimberiny zany. Hitanao, le ramatoa maty ny vadiny, dia avy eo indray ny zanany, dia angamba izy indray manaraka. Dia hozy izy Andriamanitra hoe tsy misy zavatra mahazo iverimberiny zany intsony. Fa ny vadinao mety lasa fa ny zanakao tsy lasa intsony satria nahoana mionamiko eto am-bavadininay na le programa tsy mety. Androany le programa tsy mety io mionety am-bavadiny Betafo. Halleluja. Zay zao rehefa kelikely andeha hody fa Jesosy mipetraka eto. Zay mahatonga anay tsy misarika anao hijery hoe iza le paster ampiasain'Andriamanitra na iza dao le mpanompon'Andriamanitra ao. Tsy zay mpanompon'Andriamanitra ny manafaka anao. Zay mandalo. Fa zao le finoana ananako possible anananao. Antsoy Jesosy fa amin'ny fotoana rehetra mamaly anao izy tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Zay tsy mampianatra anao hiankina aminay. Ny osy tsy mitandrina limité fa ny onction ny présence n'Andriamanitra amin'ny fanontolon'Andriamanitra sy ny fitahiny ianao manokana tsy ritra zany mandrakizay. Tsy mampianatra anao zay hijery olona fa misarika amin'ny masonao zay hijery an Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Halleluja. Rehefa Jesosy miteny stop dia stop. Hozy izy Jesosy tsy mahazo maty tsony aloha. Dia nitsaratra teo fa hozy izy le devoly mitondra fahafatesana. Ndorra langoronetana fa tsy tena diso ndray mifanantenana androany. Tsisy nalevona ndray fa tena hoana ary ty. Sady kivy be izy. Misy zavatra tsy maintsy kivy dia misy zavatra tsy maintsy mifaly androany. Za mahita fe anao le olona hifaly ary le raha tsy fanahy ho kivy satria nahoana tsy ho voany tsony ianao mandrakizay tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Zao ny zavatra nisy. Le cortège mpandevenana avy ery andeha hivoaka. Le cortège mitondra fiainana avy any ivelany hiditra. Dia vao niditra Jesosy avy any ivelany fa andeha hivoaka le fahafatesana ny eo teo am-bavahady. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa nitsangana le maty lasa nikambana ny cortège. Ny zavatra hitranga androany tsy mampaninona mbola mety tsy takatra ny zavatra toriko androany. Mbola mety tsy hitanao hoe ohatry ny ahoana zany Jesosy zany. Fa vity fivoriany ty ray cortège any an-danitra daholo tsika menakavy satria ianao tsy hiala amin'ny fiangonana, satria ianao hanompo an'Andriamanitra, satria ianao tonga hanokatra amin'ny fonao hiandrandra amin'ny fiverenan'i Jesosy sy hanomana ny fisandratantsika ho eny amin'ny raman'ny lanitra ho hitsena azy andaontsika ity an-tanana mafy be. Halleluja. Jesosy tena tsotra kely izy rehefa manao zavatra. Zavatra nahavariana dia zao. Ozy izy mandiny fahavatra ambin'ny folo amin'ny Luka toko fahafito. Ry zatovy, hoy izao aminao hoe miarena. Fa manina izy no miteny hoe hoy iza. Midika fa ny hery mibaiko dia miankina amin'izay niteny. Izany namorona ny aina. Teny izany fiainana, izany fananganana, tsy ho ela dia ho faty ny herin'ny maizina fa andresy ny herin'ny fahavelomana. Satria izao ny fananganana sy fiainana. Dia hozy Jesosy miarena dia nanaiky le maty. Taitra le zatovy. Dia rehefa taitra le zatovy dia zao ny zavatra nisy. Tsy fantatra hoe inona ny zavatra mitranga. Fa hozy izy vao fo zany izy dia natolon'i Jesosy any reniny
Zany hoe mety niantso izy hoe mama ô. Enoy, misy olona eto mba te andre ny ao an-tranonao izy feo hoe mama. Ty tovolahy ty tsy nantenaina tsony niantso hoe mama. Ary nandreniny rehefa nafoy andevina azy. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy vao mifoy dia niantso andreniny. Tena tolony Jesosy ny reniny izy. Androany arivo ho atolotra Jesosy an'izay mombeto ny zanany. Tsy marety eka Andriamanitra. Mety ianao misy antony be dia be kista hoe fivitosana hoe fibrome. Fa amin'Andriamanitra tsy problème zany. Andriamanitra rehefa miteny hoe iantso hoe mama ny ao an-tranonao, ho avy le taranaka tsy marety eka. Ohatry zany koa papa, efa miomany Jesosy. Halleluja. Androany zay mbola tsy natsona hoe mama ho antsony zanany hoe mama. Zay tsy mbola natsona hoe dada dia antsony zanany hoe dada. Eritrereto fa maty ny tenen'i Jesosy hoe miarena dia nitsangana. Inona ny tiany Baiboly ho teneniny? Raha maty ara mitsangana. Marenina ve tsy andre? Tsy marety eka Andriamanitra. Marenina ve dia tsy andre? Tsy possible zany. Halleluja. Zao zay rava rehetrarehetra eto arenin'Andriamanitra. Zay mibiloka rehetra eto ahitsin'Andriamanitra. Zay maty rehetra eto velovin'Andriamanitra. Teneniny eo akaikinao kalma fotsiny hoe fa mandra-pavita n'ity fivoriany ity hoe mety ny zavatra rehetra. Misy afaky nino an'izany ve? Ozy izy ny Baiboly amin'ny Deutéronome tonga vala amin'ny roapolo andininy fafito. Lalana tokana ny nidirana amely anao fa lalana fito ny ivoahany sy antosirany miala eo aminao. Ianao matetika rehefa amin'ny zavatra mitanga devoly tsy kely lalana. Lalana fito no hitan'Andriamanitra itsoahany. Fa lalana tokana ny nidirany tsy devolony tsy kely lalana. Fa Andriamanitra mihitsy ny tsy kely lalana androana amin'ny fahavalo hiala eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Noho izany zay fehdiana rehetra voaforona amelezanao dia tsisy ambininy. Satria zao rehefa miona amin'ny fiainana amin'ny fahafatesana nandresy ny fiainana. Androany raisy Jesosy fiainana manao. Halleluja. Ary ahoana momba n'le vatapaty? Le vatapaty tsy maintsy navarotra. Banky ny mpanao vatapaty. Raha fanena amin'ny Jesosy daholo ny maty. Satria tsy maintsy mamerim-bola ry zareo. Ninina vatapaty rehetra no manana andevenana anao. Ho perta zay mieritreritra an'izany satria hodison'Andriamanitra adresse amin'ny programme zany. Tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra. Tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra. Olona eto ve zany tenenin' Jesosy zany e. Halleluja. Namerim-bola mpivarotra satria tsy nampiasaina le izy. Andriamanitra mahalala ny plano fahavalo ary indrisy fanantenana izy amin'ny fahafatesana androany. Hovaina ny zavatra rehetra. Tianao ve Jesosy asy eo amin'ny fiainanao? Sakafo an' Jesosy ny fonao. Naiza misy ianao mandray ahy eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao ka tena resy lahatra ianao ny andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Tianao ny fanena aminy afoizo ny ratsy rehetra. Mitenena amin'Andriamanitra, manenina Andriamanitra. Diso teo anatrehany lanitra sy teo anatrehanao fa androany te hitodika aminao ka hiteny hoe tia fa zanakao. Raha mifonao manontolo no andraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana androany, tsy eny maso mpitazana ny fanafahananao fiainam-pelantanan'Andriamanitra. Raha zay ianao manapa-kevitra ny ombona amin'Andriamanitra fa mbola tsy tarana mbola isan'ny velona ianao. Tadio fa na ny ratsy fanana ny tsara fanahy tsy maintsy miala eto ambonin'ny tany ray androany. Tsy misy olona afaky nivonjeny volany zany sy ny areny. Fa tsy maintsy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-po no anandray ny olombelona rehetra manana ny olona tombonandro satsy zany. Mahatombo mbola isan'ny velona ianao, tianao Jesosy. Mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao dia teneno sokafo ny fonao teneno Andriamanitra androany. Vonina Jesosy miaraka aminao androany. Halleluja. Halleluja. Miandry ianao ny rainao mangeta ety izy niombona aminao tanteraka.
raha resy lahatra ianao amin'izao fotoana izao dia tsangano ny taninao kavanana. Alleluia. Oh Jesosy, raha ovininao vaoa, raha ovininao vombao, tianao ndrainao. Raha ovina fa tompo efa sasatra miandry ny tatana. Verentsika raha ovina ianao vao avy, raha ovina ianao vao mbaody. Raha ovina ianao vao avy, raha ovina ianao vao mbaody, raha ovina fa tompo efa sasatra miandry ny tatana. Amaly ndraitsika hoe titamiao raiko malalo raisolita nako. Raha tena mifonao zany dia faly Andriamanitra. Tamiao raiko malalo raisolita nako. Titamiao amfonay Jesosy aniverenana iaminao ifananay. Tsy tsara aminay lavitra anao androany hariva mifonay, dia niverina mifonay manontolo zay. Raiso ny fonay Jesosy. Atsangana ambony tsara hoe tanany izay tena resy lahatra fandray an' Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiaina manokana. Raha tena resy lahatra mifonao manontolo ianao dia avereny miaraka amiko izao vavaka izao. Tena sitraky ny fonareo ve ny andray azy. Raha tena avy amin'ny fonareo dia teneno hoe sitrakay pastera. Noho izany fanekenareo zany dia hiara hivavaka sika, ataotsika amin'ny fo manontolo zany, ahafahanao tena miombona sy miray amin'i Jesosy tanteraka. Avereny miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy manantona anao andro any hariva, mamindra fo amiko, mamelany fahotako rehetra. Raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko, manjakay ao amin'ny fiainako, soraty eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Zanakao misaotra ny amin'ny ranao sarobidy, misaotra ny amin'ny famindram-ponao mahatoky. Anao Jesosy. Amen. Aza hidina ny taninareo raha eo reny tanina misangany reny. Aoko voatahiry mandram-potoagna amin'ny fotoam-pitsinjana amin'ny fiangonana. Iona aminao eny amin'ny raha lanitra ka hiaina ny sitraponao sy joro amin'ny fahatahorana anao. Aoko fiaina ny fahamasinana, ny fahamarinana. Hiaina sady izy ny asarobidiny ny atao hoe fanompona mendrika satria joro araka ny sitraponao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andaontsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Raha eto ianao amin'izao fotoana izao misy marary, makanesy atao ampovoany eto fivavaka ho anao zay. Makanesy atao ampovoany eto. Raha misy mila vavaka manokana, makanesy atao ampovoany eto fa hivavaka ho anao zay. Halleluja. Manomboka miasa sady ny Andriamanitra. Halleluja.
angekaingana raha misy marary tiana hoentina mambavaka makanesa eto gratuit zany tsy andoavam-bola tsy tatyrakitra aminao zahay tsy mila nininina any aminao zahay fonao misokatra ho an' Jesosy no mba angatanay tena tao vonona fotsiny afahanao mandray aminy ny tiana mba hotsarovanareo ny fanolora-tena tsara zay niraisinareo teto amin'ity toerana ity hotohizana any amin'ny fiangonana misy anareo tsirairay avy iorenanareo tsara amin'ny fosy fanahy ary iraisana amin'Andriamanitra tanteraka androany hiasa amin'ny fiainanareo tsirairay avy Andriamanitra amin'ny anaran' Jesosy na jamby ianao na marenina ianao na mety misy anana nisy nitondra marenina domikely izy makaty na sofinila na sofiro zay marary rehetra makanesa eto aloha fotoana zao izaran'Andriamanitra kasy-panasitranana ho an'ny rehetra halleluja ny ambasadora avy an-trano tonga dia manodidina mivavaka miomana daholo halleluja fanay masino milana mila ny fanamasintsika anao ny asa ny fononao no amarin'Andriamanitra androany raha fonao manontolana tonanao azy minofo ohatranao marina fanao maly sy afaka maly koa ianao androany Avofeneblantra ny taninao mangataka tsika fanamasina fa izy mipanasika izy mikasika atsika fanamasina fainona eterana etanterana tsy voaositra koa zany fa ianao mihitsy ny miasa amin'ny fiainan'ny olonao arehetrina azy dia samahery fanamasina usakaizakwiza usunisitariwa yanamatena tena mila niositrao zay fanamasina tena mila mifanotronanao zay Jesosy aroka ny marary rehetra androany satria anao ninary azy aoko vavahady ny tsara endrika eto aoko vavahady ny nainy eto mpanova zavatra eny an-dalana ianao Jesosy aoka iseho eto ny voninay tao ainjiro aty ny tanantsika fa hivavaka ho an-jareo tsika zay mindrehetra ainjiro aty aloha ny tananao tsy olona ny mpanasitrana vavaka mitovy aminareo koa fa noho ny fiombonantsika dia etsika ny herin'Andriamanitra nasitrana ny marary apetrao mifaritra marary ny taninareo rehefa miteny amin'ny baiko hoe mandehana dia mandehana na malemy ionizaniza tonga dia mandeha aza matahotra fa amin'ilay baiko teneniko iny tonga dia mety io fa aza matahotra ianao
tsisy contrôle eto avy amin'ny olombelona fa mifanamasina ianao azy. Raha marenina ianao, raha mitondra marenina tonga dia atao WC eo akaikinao, fa tonga dia haeny fa isy Andriamanitra eto hikasika ny sofo marenina, tonga dia mandeha. Raha marary ny lohanao dia hosotaniny ianao, ny aretina na fivitosana ninninina misy zavatra, tonga dia afaka nitranga amin'ny fahaiza-manon'Andriamanitra. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananareo fa hivavaka ho anareo zahay rehetrarehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazarety. Manonona amin'izao fotoana izao, io maso sy mahita io mahirata amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety. Na jamba tanteraka io, na tsy mahita tsara io, na tena manjavozavo be io, mazava. Andriamanitra amin'ny tena misy mazava dia nisy zany. Noho izany masonao koa misy mazava eo masonao dia mahirata amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoko ny aretina ny dorehetra sy ny fivitosana rehetra hiaisitra amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazarety. Ny fahalemena rehetra eo amin'ny tongotra ambarako amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandehana, mandehana, mitsangana, mandehana, esoro beky tonga dia manana antoka mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, mandehana fa matanjaka ny tongotra, aza matahotra, mandehana fa mety io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety. Tonga dia mahatanja, naiza misy an'izay, zarain'Andriamanitra zay amin'izao fotoana izao, misy tanjaka eo amin'ny tongotra malemy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazarety. Ozy aminao hoe mitsangana, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Sofina marenina mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety, mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety, mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety. Ny sofina marenina mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety. Ninninna matomaty rehetra, na tanana, na tongotra, na nany anatina ho any, zay fanaintenina rehetra afaka amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety. Raisy zany ninninna aretina rehetra. Mety cancer le izy, mety aretina ao anatin'ny vatanao ao le izy, fanaintenana le izy, zavatra tsy mety sitrana mihitsy izy ao vavononao, miteraka fivitosana, diabety, cancer, na inona ny anaran'izay, afaka zany zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety. Ataovy hoe raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy ny anjarako. Avoafany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo, miasa Andriamanitra, avoafany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Velona Jesosy, haleluya. Na zaza tsy mandeha io, na olona aza matahotra, tonga dia manana antoka fa afaky niasa Andriamanitra zao. Niza mila n'izany zao, fotoana mapety zany zao, reko Andriamanitra hikasika anao zao, ary afahan'Andriamanitra zao ianao. Zay vita ny tompo zao tsy hiverenanao raha-pitsotsony, fa tanteran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Avoafany amin'ny lanitra ny tanantsika dia mifalia amin'Andriamanitra. Haleluya. Misaotra anao, misaotra anao. Vetrano tonga dia manao hoe sena ambassadeur. Misaotra anao, ndao tsika hisaotra an' Jesosy. Misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao.
Jannah.